manana lohateny lehibe tsika androany ny sira fiderana zay nanakoako tamin'ity noely ity dia la hira hoe fanahy masina loharanoko. nataiza nanao fanahy zany hira izany dia nisy famangin'Andriamanitra, nisy herin'Andriamanitra ny latsaka, nisy fanahy masina ny latsaka. Androany ihany koa dia mbola ho averintsika ary ho ataontsika manakoako eto zany, ary fanahy masina hamangy anao androany. dia raha Jesosy ndao hijery tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Salamo 7:20. Salamo 7:20 andininy 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Tapany farany andininy 7. Ny loharanoko rehetra dia ao aminao, ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny Jesosy ny loharanonao rehetra. Jaona toko 7 andininy 7:30. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona toko 7 andininy 7:30 sy 7:30. Izay mino ahy dia isy hono ny rano velona miboiboika ao akibony, araka ny voalaza ny soratra masina. Ary ny fanahy izay efa ho raisiny izay mino azy no nolazain'i Jesosy tamin'izany. Fa ny fanahy masina tsy mbola nomena satria tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny Jesosy. Toy izantsika Jaona toko 2 andininy 10 ka hatramin'ny 5:20. Jaona toko 2 manomboka amin'ny andininy 10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha fantatra amin'ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo azo troko, dia anao no nangataka taminy dia omeny rano velona. Tanareo, mila mangataka. Toira vehivavy tamin'ny tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina amin'ny fanjakana, avezanao azaonao zany rano velona zany. Ianao va lehibe noho Jakoba razantsika izay nanome anay ity fanjakana ity, sady isy ny zana mba mibibiny no nisory teto. Namaly Jesosy ka nanao taminy hoe izay rehetra misotro an'ity rano ity dia mbola ngetaeta indray. Fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mihitsy, fa ny rano izay omeko azy dia loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Mila mangataka, ianao no nangataka aminy. Izay rehetra mangataka zany mba azo zany loharano velona izany androany dia mahazo izy, satria tenin'i Jesosy aminao mihitsy androany hoe ianao no nangataka aminy. Alleluia. Mandalo zavatra maro samihafa amin'ny fiangonana, ny fiainanao ihany koa mandalo zavatra maro samihafa, fa ampy vahaolana eo amin'ny fiainanao ny firotsahana amin'ny fanahy masina, fandraisanao ny herin'Andriamanitra avy amin'ny fanahy masina, fandraisanao ny fahafenoana ny fanahy masina, satria amin'izany fanahy masina zany a dia amin'izany loharanonao rehetra. Ndao jerentsika va nandalo hevitra ny zanak'Israely fa Andriamanitra namonjy azy tao anatin'ny fahafatesana, namonjy azy tao anatin'ny fahamainana rehefa nampiboiboika rano tamin'ny vatolampy. Vakitsika amin'ny Nomery toko 2 zany
tantara anankiray izay anisan'ny misongadina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Toko fa roapolo manomboka amin'ny andininy voalohany dia ny aveo nitsambikina foana antsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary tamin'ny volana voalohany dia tonga tao anefijiana ny zanak'Israely dia amin'ny fiangonana rehetra, ary nitoetra tao Kadesy ny olona, ary maty tao Miriam ka nalefina tao. Ary tsy nisy rano amin'ny fiangonana dia niangona izy iodina Mosesy sy Arona, dia niteriterony amin'ny Mosesy sy Arona ka niteny hoe inay ane izahay mba maty tany amin'ny hafatesan'ny rahalanay teo anatrehan'i Jehova. Nahoana mitondra amin'ny fiangonan'i Jehova ho aty amin'ity hevitra tianareo mba hahafaty anay sy ny biby fiomponay, ary nahoana mitondra anay niakatra avy tany Ezipta ianareo hampiditra anay amin'ity toerana ratsy ity izay tsy misy voan-javatra, tsy misy aviavim-bazaha, tsy misy voaloboka, tsy misy ampongaben-danitra, tsy misy rano sotoina. Dia niala teo anatrehan'ny fiangonana Mosesy sy Arona eo amin'lohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fiaona ka dia ny akohoka dia niseho tamin'ny voninahitra Jehova. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe alao ny tena kavorio i Arona, kavorionao sy Arona ny rahalanao ny fiangonana, ary mitenena amin'ny vatolampy eo masonareo dia ampiboiboika rano izy, ary ampivoaka rano amin'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao ka dia ampisotroinao ny fiangonana sy ny bibiny. Amen. Tsy pi koa fa raha mononmonina ny olona menimenina sy nitreritrerina dia Mosesy sy Arona koa nandeha nivavaka sy niakohaka tamin'Andriamanitra. Anisan'ny antoka anankiray izay andraisanao fanahy masina androany, andraisanao zany loharano velona zany androany, dia nivavaka fiankofana eo anaten'Andriamanitra. Nandalo hevitra manaraka tsara ve nareo? Tsangano daholo ny tanana izay mare azafady, izay mare raha mba mety rery rahalahy rery service d'ordre dia mba alefa makaty rehefa mba aloha volana zany service d'ordre petsiketsika mihitsy dia jerena zay rahalahy makamry dia mba averina makaty dia mba tsisy miala maina na dia anankiray aiza. Pero Jesosy nandalo hevitra ny zanak'Israely. Nandalo inona hoe azafady? Zanatao hoe hevitra zany dia tany maina, tsy nandray bozaka fotsiny, tsy nandray fasika fotsiny, tsisy rano, tsisy nindinina, tany hevitra. Ny andro ny olona tsisy sakafo, farany dia ny mpitarika foana moa mahazo tsiny. Na inona mitranga dia mipitarika, ny lidera ihany mahazo tsiny, dia nitreritrerona mba mahazaka koa zany olona mitreritrerona mpanompon'Andriamanitra zany. Terominy indray Mosesy, terominy Arona satria be feo zareo, ngamba ndrisindrisika azy tany ambadika tany dia nanam-pahasahina niteriterona aza mba sasafoana miteniteny na mitreritrerina mpanompon'Andriamanitra. Manatsaha foana ampitondranao, manatsaha foana ny lideranao, dia ho tahin'Andriamanitra ianao, dia ho vahan'Andriamanitra ny olanao, dia ho sitran'Andriamanitra ianao. Satria ve tsotra loatra i Arona tsotra, i Mosesy mbalay fanahy dia ararotina. Ireo angamba mamaly zany, ireo angamba manao inona amintsika fa raha ny Eziptianina dia asin'ireo fa tsika nga
Iaraona zany olona tsotra be zany. Iry Mosesy zany malefana telo miany. Azara rotina tahaka an'izany mpanompon'Andriamanitra anao. Fa ajao izy, ankatoavy izy, alao zay teniny, dia ho hitanao fa tahian'Andriamanitra ianao. Iteritero, ahoana zay nentinareo aty? Jereo, ho faty aty ny zanakay, ho faty aty ny biby fiomponay, ho faty aty zahay. Fa naninona raha nijanona tany Ezipta? Niteritero, ny monomono. Mafy tokoa ane zany. Tsisy ny fiainy atsika koa ry havana dia tsy indraindray mandalo hevitra tahaka an'izany. Na dia eo amin'ny asa fivelomanao aiza dia mahatsapy ianao hoe mandalo hevitra. Tsy mandeha mihitsy ny asa fivelomana, tsy mandeha zay ataon'ny tananao, mandalo hevitra. Eny hatrany fahasalamanao izy dia mandalo hevitra, tsy salama, marary. Ny orinasanao ihany koa dia mety mandalo hevitra. Fa hoe amantsy anao androany hoe ao amin'Andriamanitra, ao amin'i Jesosy ny loharanonao rehetra. Ao amin'ny Korinthiana voalohany 10:14 teo izy hoe Kristy zany vatolampy izany ao am' Jesosy ny loharanonao rehetra. Mahavany olana ao amin'ny fiainanao Jesosy, ao am' Jesosy ny fanasitranana, ao am' Jesosy ny fitahina, ao am' Jesosy ny fanambinana, ao am' Jesosy ny fiarovana, amin'ny lalany fanahy masina. Rehefa raisinao fanahy masina, rehefa mandray ny fanahy masina ianao, tonga ao anatinao janjy. Alleluia. Ry hava malala, raha monomonina sy menimenina tahaka izany ny olona, dia i Mosesy sy Arona kosa nandray fanabakevitra fa mila mivavaka, mila mangataka, mila mitaraina amin'Andriamanitra mba hisy famonjeny. Lasa ny akohoka tamin'Andriamanitra teo amin'ilony tranon'ilay fionana izy amin'ny rahalahy, nitarahina tamin'Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra tompon'ny fiangonana, ilay Andriamanitra tompon'ny asa, ilay Andriamanitra mpanao fahagagana, Andriamanitra mijaly tokoa ny olona. Notaritinao atenefitra zay, Andriamanitra mamonjenao, Andriamanitra manafay ianao, Andriamanitra manaova fahagagana. Ren'Andriamanitra tany an-danitra izany, fitarahina izany. Na eo amin'ny ara-panahy koa dia misy fotoana antsika mandalo fahamainana. Dia ho ianao hoe maina ny ara-panahiko, kivy aho zany, tsy seritsony aho zany, makina ny ara-panahiko, tsy mahatsapa ninina tsony aho. Ary matavatra amin'ny fahafatesana ianao ka miteny hoe raha am'izao aho maty, ho very aho. Raha am'izao Jesosy no avy, tsy tafakatra aho. Tsapanao fa maina ianao, mandalo hevitra, fa mila vavaka ry havana. Averiko indray le tenin'i Jesosy tamin'ilay vehivavy. Ho Jesosy hoe, raha mba fantatrao ny fanombezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo azo troko, dia ianao raha vehivavy nangataka taminy, mila vavaka. Ianao Jesosy, firy aminareo miheny fa mamaly vavaka Andriamanitra. Angatahany zana amin'ny mofo, ianao dia mihazo ve vato, angatahany hazan-drano amin'ny mihazo mainka, angatahany atody dia amin'ny mihazo, angatahany mofo, angatahany vola dia amin'ny mihazo taratasy, angatahany zavatra ratsy ve
ianao mahafantatra tsara fa rehefa mangataka mofo ny zaza dia omena mofo satria zanaka ao izy tahaka zany keo ho an'izay rehetra mangataka amin'ny fanahy masina dia omen'Andriamanitra fanahy masina dia rao Jesosy mila vavaka fa rehefa tsy ampy vavaka rehefa tsy mivavaka dia maina makiny mandalo hevitra ny ara-panahy fa rehefa mivavaka dia ho hitanao fa ao amin'i Jesosy misy loharano velona manatona ny vatolampy vrio ao amin'ny vatolampy olona alleluia dia mitenena amin'ny vatolampy alleluia mba hamoaka rano afa-pony olona nisy fahadisoana ihany ngamba efa tezitra loatra izy miralaka no kapon'izy ro lahy vatolampy fa tsy zany lazain'ny tompo fa hoe mandehany ao amin'ny vatolampy mitenena amin'ny vatolampy Kristy zany vatolampy zany mbola afaka mirotsaka eto fanahy masina mbola afaka miboiboika eto fanahy masina loharano rano velona rehefa nkapona amin'ny vatolampy kapona amin'ny vatolampy pasasaka ny loharano tsy loharano kelikely fa tena rano pasasaka ny boiboika tao anatin'ny vatolampy magaga tsy mba hoe tsontsondromy ry tany ry na re amin'ny vodiny ry hazo ry angadio fa vatolampy nampahafantarin'Andriamanitra fa izao mpanao fahagagana izy any anefitra ny boibozika ny rano riavana nanantona ny olona tamin'ny pifaliana ny sotro ny lahy vehivavy ny sotro ny biby rehetra ny sotro ny tangorona ny sotro afa-pony tsirairay avitra tsy misy zany tsy afa-po zany eto androany hatramin'ny ankizy tanora lehilahy lehibe vehivavy lehibe nizanizandroany ny vahiny tonga eto androany zizanizandroany zay tonga eto afa-po daholo androany fa irotsaka eto ny fanahy masin'Andriamanitra mandray fanahy masina izy rehetra ao aminao no loharanoko rehetra tsy ketsika samy fiangonana may zany amin'ny anaran'i Jesosy tsy ketsika samy pasteur maina zany tsy ketsika samy mpino maina zany satria Jesosy Kristy tsy mivoambaly sy ny hoany mandrakizay mbola sitrapon'Andriamanitra androany nandrotsaka amin'ny fanahy masina loharanoko ndaova ketsika ty tenin'Andriamanitra ao amin'ny Galatiana toko 5 jereo ane zany zavatra miposaka miparasaka avy ao amin'ilay vatolampy te Jesosy zany toko 5 andininy fa 12 fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana faharim-po fahamoram-panahy fahatsarana finona fahalemem-panahy fahononam-po tsy misy lalàna manohitra an'izany loharanoko rehetra ho aminao alleloia rehefa mandray fanahy masina dia zavatra be da be tonga dia tonga aminao raha Jesosy ary misy zavatra vitsivitsa zao singantsika manokana androany ny amin'izany hoe vokatry ny fanahy masina zany tao jerentsika fa na mifitahina izany hoe mivoaka avy ao anatin'ny fanahy masina zany Samuel voalohany toko 17 Samuel voalohany toko 17 atombokantsika amin'ny 19 azafady ary latsaka aminao fanahy Jehova ka hiara-maminany aminy ianao dia voaova olona hafa ianao
Ary rehefa tonga aminao rehefa amatarana rehetra ireo dia ataovy sy azony tanana ho atao fa Andriamanitra momba anao. Iza moa ny resan'Andriamanitra an'izany? Saolo mpanjaka. Amin'ny fotoana ozy izy milatsaka aminao ny fanahin'i Jehovah, milatsaka aminao ny fanahin'Andriamanitra, dia lasa olona vaovao ianao. Ary rehefa avy eo dia izay zavatra azony tanana ho atao dia ataovy. Anisan'ny zavatra mivoaka ao amin'ilay loharano ny fitahian'Andriamanitra. Ninona zany ataonao aoriana filotsahan'ny fanahy masina dia misy fitahiana avokoa, dia misy fanambinana. Mianatra ianao mandeha zandry dia azony tanana ho atao. Mamboly ianao mandeha zandry, miompy ianao mandeha zandry. Halleluja. Sy azony tanana ho atao aoriana filotsahan'ny fanahy masina mandeha daholo. Ao aminao ny loharanoko rehetra. Isa mba manketahetana zany androandry, rano velona miboiboika. Zay le zaiko hoe tsy naindray mandalo hevitra na ny fivelomanao. Tsy zatra mandeha tsony, efa namidy mba ny fitaovana atao tokantrano. Mandalo hevitra ny fiainanao, tsy zavatra mandeha tsony. Monimonina ny ankizy, monimonina ny vadinao, fa ianao kosa androany angataka tahaka Mose sy Arona. Fa rehefa mibasasaka la loharano avy amin'i Jesosy dia fanahy masina dia isy fitahiana amin'ny rarakopana. Zay maniry dia manao amainina sady atsangana amin'ny tanana. Loharanoko rehetra dia ao aminao. Matoa izay mitoriavana tsapana eo fiainanay, na dia tsy manana fotoana loatra izy hijoroana vavolombelona zay ny zavatra izay torinay efa da eto dia zatra tsapanay hiainanay. Misy fitahiana. Faharoa, ao anatin'ny fanahy masina dia ilay rano miboiboika, ilay rano tsara indrindra, dia misy fanandratana. Samuel voalohany toko 10, toko 2 azafady. Tsangana kely tsika mamaky an'izany azafady. Samuel voalohany, tsika rehetra mitsangana. Toko 2, andiny 17, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Isa 2 dia nandray nitandroka feno dililo Samuel ka nanositra azy teo anivon'ny ralany. Ary fanahin'i Jehovah dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'izay andro izay. Amen. Dia jerevo eo ihany tsika Samuel voalohany ihany, toko 2. Zavady. Samuel faharoa, toko 5, andiny 10 tsika jiaby. Isa 2 ka dia nandroso sy nialehibe Davida, fa Jehovah Andriamanitra maro nonomba azy. Maka toerana tompoko. Avy aiza amin'ny fanandratana any Davida? Avy eo amin'ilay fanahy masina ao anatiny. Ny loharanoko rehetra dia avy aminao. Ny loharano fanandratana avy ao amin'ny fanahy masina. Loharano fitahiana avy ao amin'ny fanahy masina. Ina moa ny asan'i Davida taloha? Mpiandriondry, dikan'izany tatsaha izy, ary avy any ambanivohitra, fa mahagaga fa nitahian'Andriamanitra. Zany niakatra ihany izy, nasandratr'Andriamanitra Davida tamin'ny lalan'izany fanan'Andriamanitra izany. Izy avy mba tia sandratr'Andriamanitra, ho asandratr'Andriamanitra amin'ny orinasany ianao, ho asandratr'Andriamanitra any ampianarana ianao, ho asandratr'Andriamanitra eto amin'ny Jesosy mamonjy ianao, ho asandratr'Andriamanitra eto amin'ity firenena ity ianao.
loharano de zao ao amin'ny fanamasina mankatao fanamasina androany fa hitanao fa zany fanamasina anao apakatra anao zany napakatra ny Davida ary zany nahatonga Davida loharano koreta de ao aminao de apakatra anao ihany ko zany fanamasina zany amena de amena de amena anankiray mitondra fanadiovana alleluia rano manadio andao vakitsika ao amin'ny Ezekiel 9:30 be ny zavatra azo lazaina eto fa miezaka foana zahay mifehy fotoana fa zay tsy voalazanay androany lazaina indray amin'ny manaraka Ezekiel 9:30 fa manadio koa zany fanahy masina zany 5:7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny 5:7 dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo alleluia fo vaovao no omeko anareo fanahy vaovao no ataoko anatinareo ho esoriko aminareo ny nofinareo ny fovato omeko fonofo ianareo 7:7 ary ny fanahiko ataoko anatinareo dia atonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina fitsipiko kararaka azy ao fafahito zao ny tanana te manao fa alleluia loharano fanadiovana koa dia ao amin'io rano daholo ao anatin'io loharano daholo zany hoe mila mivavaka ianao izavy mba te adio androany adio fo adio fanahy adio saina adio mivava molotra miteniteny foana ny tanana mandraindray foana mila madio zany rehetra zany mba lela madio sy vehivavy madio tsika afaka andovany lanitra de rao Jesosy hoy ten'Andriamanitra teto ho fafazako rano madio nareo mba adio fafazako le rano madio avy amin'le vato lampy Kristy zany vato lampy zany no afafin'Andriamanitra eto androany hanadio anao ho afaka mifitsangatsangana ho afaka milanga ho afaka mifitaka ho afaka mifakalana mandoto mifonao mifakalana betsaka olona misy fakalana ao anaty lasa manana felonana misy fakalana ao anaty tsy mahay mamindra fo amin'ny olona tsy mba mahay mandefitra amin'ny olona misy fakalana ao anaty makala ny prêtre-po makala ny pasterany azy ianao misy ilay mila diovina androany mila sasana amin'ilay rano de fanamasina tsy vita ny herinao zany fa lay loharano le rano miboiboiky avy amin'ilay vato lampy lo anao fanadiovana ho anao afaka manovanao ne fanamasina torontolo ny zavatra rehetra tsara ka n'Andriamanitra raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy fanahy masina loharanoko samy hoe mamerina zany azafady fanahy masina loharanoko ataontsika aloha nisany andininy amin'ny sira alleluia toizatsika ny toriteny rehefa avy eo dia rao Jesosy fanahy masina loharanoko tena fiainako anao fanahy tsy haiko ny aina tsy misy anao avy mitira mirotsa mameno foko saina sy fanahy alleluia sangantsika nako ianao fanahy tsy haiko ny iaina tsisy anao o avy midina mirotsa
midina मेरो tsara mamedony fo saina tsifa averina indray sandratsika tanatsika tena fiainako anao farana tsy haiko ne iaina tsisy anao o ave midira मेरो tsara mamedony fo saina tsy manao valerotsika jiaby makaterantsika tompoko ho tahin'andriamanitra ne ny zanak'andriamanitra rehetra mifaran'androany fandalovanao efitra teo amin'ny fiainanao teo amin'ny ara-pananao mifaran'androany fandalovanao efitra teo amin'ny ara-nofinao fa mifirotsahan fanamasan'androany dia izy fitahiry izy fanandratana izy fanivana ny loharanoko rehetra dia ao aminao ianao no mila mangataka ao Jesosy alleloia jerevy koa faniverovana dia mbola ao amin'ny fanamasina ihany amen ny ten'andriamanitra ao amin'ny tantara faharoa milaza hoe fa na dia avy tahaka ny Maria rano Maria izy amin'ny fahavalo na dia avy tahaka ny Iona izy amin'ny fahavalo ny fanahin'i Jehova manangana fa nefa eo aloha anakana azy hitana tena tsara mihitsy le manana fanahy masina tena tsara za io moa efa impiry tediavin'ny olona vonoana ary mary feo hoe Pst Raymond misy olona manarama olona mihitsy nitady amonanao fa tsy mataitra zany fa rehefa ao fanahy masina voary foana ianao na lefy na basy na antsy na ina na ina dia rehefa ao fanahy masina voary foana ianao na misy arivo na misy zato andeha anafika anao fanahy masina miaro anao foana avy tahaka ny io ny fahavalo fa fanahin'i Jehova manangana fa rehefa manakana ny fahavalo ateo ihany tsy mahazo mity ateo ihany alleluia loharanonao rehetra dia amin'Andriamanitra tonga ao anatiny any mampitahotra atsika zao taizara olona mbola nisany hoe biby manaikitra minan'olona minan'omby sy ny sisa rehetra raha tsy amin'izao ovina mbola nisan'izany ary na mifanjakana izy tena lany aika ny amin'ny tsy fandriam-pahalemana ady maro samihafa fahavalo maro samihafa ary tsy hitany olona ntsony izay atao tsy eto Madagasikara fa manerana an'izao tontolo izao fa milaza aminao fanahin'Andriamanitra zay tsy misaraka aminao na atsana tanàna na mandeha na mitoetra eny atrany am-pandrina dia afaka miaraka aminao fanahin'Andriamanitra dia samy fanahin'Andriamanitra samy miodidina anao eo akaikinao loharanoko rehetra dia ao aminao avoko amen dia amen zay zavatra ilainao dia ao amin'ny fanahy masina zany alohan'ny akaratsika any amin'ny raha olon'anitra dia manana tomboka seny ny olona manana ny fanahy masina satria ho any amin'ny rahona mantsika itsena Jesosy ferimberina teto foana tamin'ity voalohandohan'ny taona ty ny amin'ny fiaviany Jesosy ny amin'ny faran'izao tontolo izao totra manambara sahady fa mampiomana amin'ny fiangonan'Andriamanitra fa ho avy Jesosy zavatra rehetra hitantsika sy rehetrika rehetra dia manambara fa tsy ho ela intsony hiverina eny amin'ny raha lanitra Jesosy fa zay manana ny tomboka sy amin'ny fanahy masina ihany no ampiakarina andray ilay akanjo fotsy ary hiakatra hitsenan'i Jesosy eny amin'ny rahony alleloia dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika Efesiana 4:7 ihany vakitsika 4:7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy tombo tsika rehetra ary azavady ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanasiana inona hozy izy tomboka sy anareo ho amin'inona ho amin'ny ary fanavotana
andrandao lohanao fa efa kaiky mifanavotana anao efa kaiky ho ahy io tsy elatsony io fa ho avy izy amen amin'izany ary fanavotana zany dia zay nanasiana tomboka se zay manana tomboka se mifanahy masy eny no tavakatra ry havanao loharanoko rehetra dia ao aminao fanasitranana fondresahan'ny mpanompon'Andriamanitra teny amin'ny fanasitranana ao anaty fandraisanao fanahy masina dia mandray fanasitranana ianao dia rao Jesosy mba fantatrao ve fantratrany katarakta i Paoly tratrany aza ambany tsy nainjery fa rehefa voalatsaka tamin'ny fanahy masina tonga dia nisy karazana kira ny aza andrano niala ty aminazy niratra niaraka tamin'izay izy ianao koa izay jambo marary maso atao amin'ity toerany ty androany rehefa milatsaka amin'ny fanahy masina sitrana amin'ny masonao sitrana ny kanseranao sitrana ny fibronanao zay karazana retina rehetra rehefa milatsaka amin'ny fanahy masina manjavo ny zanjy loharanoko rehetra dia ao aminao avokoa fanandratana ve alleluia fanadiovana ve fiarovana ve fitahina ve fanasitranana ve ao amin'ny fanahy masina zany androany Andriamanitra Jesosy mpanome an'izany diavana Jesosy lay vatolampy tsara indrindra manomboka androany farana ny hevitra mifarana fahamainana manomboka androany mifarana ny zavatra mahazo anao fa isy rano velona mipoipoika tsy hoe miainga avy any amin'ny pasteur fa miainga ao amin'ny Jesosy dia rao Jesosy ndray mandeha Isaka rehefa maty ny rainy dia nasain'Andriamanitra miverina tany amin'ny tany izay nomenao lovana gaga izy fa tany hevitra izany nisy loharano tao tsy nankadiny Jakoba fa ny zavatra nisy tova ny Filistina loharano rehefa tonga teo Isaka dia tadidiny tamin'izy mbola kely raha mipetraka teo amin'io tanàna io fa teto nisy loharano zay nangadiny raiko i Abrahama tariko nisy loharano nangadiny raiko tariko nisy loharano rehefa nijerery fa io fa totra le izy totra mihina vanana tena ihany izy alohan'ny atongavany teo fa isolotrano amin'io loharano kanjo efa nitotofa amin'ny fahavalo ry havana ny devoly dia miezaka manoditra ny loharanonao totorany tsy avelany poitra tsy ny devoly ianao matsy tahina zany tsy ny devoly ianao matsy sitrana zany tsy ny devoly ianao misandratra izany tsy ny devoly ianao voaro zany fa ny amin'ny devoly dia zao ianao mijaly ianao fa diranovana ianao anatin'ny hevitra sy fahamainana foana tsy ny devoly hifaly ianao dia totofana fangaditsika indray zany androany zay miaraka amiko dia ataovatra n'izao ny tanany hoe samy teny angaditsika indray zany androany tamin'ny alala mivavaka ny nangadina an'izany taloha dia ato amin'ity Jesosy mamonjy ty ary isaoran'Andriamanitra fa misy programma fifadikanina azy vavaka mandritra ny herinandro eto manomboka amin'le 11 io jusqu'à 17 azafady dia le 16 le fifanasatongona eto manomboka amin'ny 11 dia etonay ho angaditsika ny lavaka fatsakana iboiboika indray ny rano atomboka Andriamanitra androany ene zany izy aminareo vonina hivavaka azafady hoy Jesosy tamin'ilay vehivavy raha mba fantatrao mantsy ny amin'izay miteny amina hoe meo aho tsy toko raha mba fantatrao mantsy raha vehivavy dia ianao misy nangataka taminazy ary dia rehefa mangataka ianao dia meny rano velona ianao meny rano velona ianao misy olona tonga eto amin'ity toerany ity fa tsy misokabava mivavaka kina moa ny azonao amin'izany zéro ianao mody misy olona tonga eto amin'ity toerany ity asaina mivavaka fa lasa mivoaka ny atokotany indray izy misy olona tonga eto amin'ity toerany ity
ivavaka no antony diany fa mijery telefôna no ataony miconnecta ano azy aiza moa ny asa ao anao zany tsarovy ao amin'ny Jesosy dia ao mifanambasana loharanonao rehetra raha tianao ny andraisany loharano zany androany dia anao mila mangataka amin'ny Jesosy samy miteny me mifananao a tompo meu zany raha mivelona izany a Jesosy mitenena eo aminao ny loharanoko rehetra amen amen izy aminareo fonina ivavaka androany rehefa tsy mandeha ny asan'Andriamanitra dia monimonina tsy niraiza miady an-tranony ny mpivavaka fa ny médecine aza mba mifanome médecine zany ho amin'ny malagasy ny raha olona sarotra zany hoe mahano médecine zany ny théologie tsy zakany teoloha mbako tsy mahazaka sarotra be manome médecine io olona io aza mba manao an'io te tahaka izany mihitsy tamin'ny andro nyre Arona sy Mosesy meny olona tsy indray Arona sy Mosesy mifany médecine lasa valala mifanipaka karona rehefa tsy mandeha io mandehana mivavaka menarany Arona sy Mosesy averiko indray menarany Arona Mosesy rehefa tsy nandeha ny zavatra rehetra lasa izy miralahy andao ralahy ivavaka andao ralahy ivavaka andao ralahy ivavaka amen mamaly vavaka avy Andriamanitra sa tsy mamaly miainy vavaka avy Andriamanitra sa tsy miainy samy miteny sady mamaly vavaka no miainy vavaka Andriamanitra amen rehefa ny vavaka Mosesy sy Arona natorin'Andriamanitra hevitra teo amin'ny vatolampy boiboika ny rano afapony rehetrarehetra vavaka tsika androany ary dia izy fanahy masina iboiboika eto isy raha mivelona boiboika eto epitany amin'ny ankonanao zany tondra fitahinany amin'ny asanao zany tondra fanandratany eo aminao zany ao aminao no loharanoko rehetra tenao Jesosy ao aminao no loharanoko rehetra hanofa tanteraka amin'ny fiainanao zany hanofa tanteraka amin'ny fiainanao zany tomboka se zany karaha avy androany ariva Jesosy miakatra makany an-danitra ianao tsangantsika ataontsika zany ira zany fanahy masina loharanoko raha mba ho frère lalamba angatahako mba ho atao ambadiky mipilipitra ato ihiratsika mianakavo mitsangana ianao fanahy masina loharanoko alleluia fototro ny fahombiazako zay mahay ny hira dia mihira mafy fa efatra amby sivy folo tamin'ny fihiratsika teo tena angatakotsika mba hisy loharano avy eo amin'ilay vatolamba tsara indrindra dia Jesosy terao Jesosy alleluia fanahy masina loharanoko fototro ny fahombiazako amen miantoka ny fahavelomako amen aranofina ara-panahy fahendrena mpanolo-tsay mpanazava mpitaridalana mampijoro sy faharetana fandresena fitsandratany amen mafy be nareo fanahy masina pabiony balsama fanasitsana fifaliana fiadana fanatenahana alleluia ary otrika ho anao androany sandrato ny tananao nikizy rehetra dia tiako anatra tana tanora rehetra dia tiako anatra tana fanahy masina loharanoko fanahy masina loharanoko fototry ny fahombiazako miantoka ny fahavelomana naharanofo na ny harapana fahendrem sy mpanolotsaina banazava mpitaritalana mampijoro sy faharetana
andresem sy fisandratrana tena fiainako anao fanahy tena fiaino na koa ianao fanahy tsy haiko ny ihaina tsisy anao o avy midina mirotra mameno ny fo tsy haina sy fanahy tena fiaino na koa ianao fanahy tsy haiko ny iaina tsisy anao o avy midina mirotra mameno ny fo saina sy fanahy fanahy mamy sy nampampihonona balisam fanasitranana fifarin sy fiadanana fanaontena sy fitsaharana tumbukase si fanatarana fani Kristi si hurumasina afusim sulika fitaijam usutam si fasuavana tena fiaino na koa ianao fanahy tsy haiko ny iaina tsisy anao o avy midina mirotra mameno ny fo saina sy fanahy tena fiaino na koa ianao fanahy tsy haiko ny iaina tsisy anao o avy midina mirotra mameno ny fo saina sy fanahy o avy midina mirotra mameno ny fo saina sy fanahy mitohy mivavaka tsika mitohy mivavaka tsika asandrato ambony tananao azafady sandrato ambony tananao akaro any an-danitra amin'ny feonao ho tapitra treto ho fahamainana rehetra ho tapitra treto ny efitra rehetra teo amin'ny fiainanao sy ny tokantranonao ny efitra rehetra teo ho tapitra treto loharano pitahina loharano pasamba halleluja vavaka omena an'la rano velona ianao zay mangetaetaka mivavaka androany
po. Bitsaka na po.